Miarabanao tompo klasy tompo vavy tafaradalana indray sika amty fahavalo amby roapolo ny volana marsa roa amby roapolo sy roa arivo ity fandarina zany malaza larana fafito no iarahantsika zany malaza zay tafiditra indrindra amin'ny fotoam-pahatsiarovana ny tolom-panafahana zay natrehan'ireo malagasy tamin'ny 7 amby roapolo marsa 7 amby efapolo sy 700 raha ataon'ny kajy de 5 amby fitopolo taona izao no niatrehana izany ary atsarovany malagasy izany mbiaiza nefa ny tolona zay nalatsakaina sy nahaverezan-drano malagasy tamin'izany taona izany makety samy mipetraka ao anatin'ny fisainany rehetrarehetra amin'ny fanontaniana izany rehefa mijery sy miaina ny zava-misy amin'izao fotoana izao mahaleo tena marina ve ny malagasy izay toerana misy ny firenena zao ve no ady ny tadiavin'ireo mpitolona tia tandrazana nandatsaka ny ainy ny ady ho an'ny fahaleovan-tena ny Madagasikara ka hiverina indray ho an'ny malagasy zany Madagasikara izany azahoaizanao ry malagasy nandrozy ve sa niemotra raha ny zava-misy aloha amin'ny laharany eran-tany de voasikajy ho firenena ny farany manitra indrindra i Madagasikara tsy ny aty amin'ny continent afrikanina misy atsika irery ihany fa manerana izao tontolo izao izany fisokajiana nataon'ny sehatra iraisam-pirenena izany izany tokoa ve no tena niedivana ny amin'ny hiverena ny fahaleovan-tena ny Madagasikara ka hoe mba hanana ny arikarena sy velona amin'ny fananany amin'ireo arembe zay ao ambanin'ny tany anaty ranomasina amin'ny ala sy ny fananana ny olombelona zay malagasy monina eto amin'ity Madagasikara ity mino ny rehetra fa tsy zany ary tsy zany ny tolona nataon'ireo malagasy tia tandrazana ka nijoroany hiaro ary hamerina izany fahaleovan-tena ny Madagasikara izany fa taoriana amin'ny 7 amby efapolo sy 700 taoriana ny 700 zay nahazona an'izany fahaleovan-tena izany de repoblika efatra no mifandimby filoham-pirenena enina no nitondra taorianan'izay vanim-potoana nambarantsika izany ary tetezamita enina be zao no efa nisatarany Madagasikara ny fomba fitondrana tao anatin'ny firenena republikana reo rehetrarehetra ireo de samy nametraka tantara avokoa amin'ny fomba ny tantana n'ireo mpitondra ny fandimby ity firenena ity samy nametraka ny fomba fiainany avokoa zany teo anatrehan'ireo vahoaka sy reo antoko politika zay nitaritiny ka ny heverina fa hanana foto-kevi-baovao hentina hanatsarana zany fiainan'ny malagasy izany samy hafa izany teo amin'ny fomba fandrindrana ny fitantana n'ireo mpitondra ny fandimby fa samy ny veto sy ny teny ny amin'ny hery zay nentin'ireo tia tandrazana niaro ity Madagasikara ity ka nahaverezana aina sy nahalatsahana raha marobe manerina Madagasikara na inona nefa zava-misy iaina ny firenena am'izao fotoana izao de mba nanantena ny malagasy fa tsy overan-javo niezaka nataon'ireo malagasy tia tandrazana ka nitolona tamin'izany fotoana andrany saingindrisy ny zavatra miseho miseho amin'ny endriny hafa ny fanjanahana misy eto Madagasikara ankehitriny ady-panjanahana amin'ny endriny vaovao no atrehan'ny malagasy ankehitriny ny mpitondra nefa no mamevahana izany ny malagasy miady am'izay edivany ka na izy tsy mitambasy fa miady ao anatin'ny kapoaka sy ny vilia miady ao anatin'ny fahasalamana ary miady ao anatin'ny anoanana izay tsy hitanono sy ny ahitany ny malagasy am'izao fotoana izao any atsimo any avaratra atsinanana andrefana avoatany de iaina zany avokoa tamin'ny 7 amby efapolo sy 700 de mifamafaobeniany ny antotanisa mahakasika andreo malagasy zay namony ainy nandritra n'izany tolom-panafahana izany anombo resaka fa nanodidina ny 5 tanoany anombo laza fa maherin'ny ray alina anombo laza fa tao amin'ny 7 alina teo eo no nisiny zay malagasy namony ainy izany fa misy antotanisa samy hafa araky ny fikarohana nataon'ny malagasy sy ny frantsay milaza fa anoany amin'ny ray hetsy ka hatramin'ny 2 hetsy reo malagasy zay namony ainy tamin'izany tolony 7 amby efapolo sy 700 zany ary mbola nitoy taty amin'ny 7 amby efapolo 7 amby efapolo tamin'ny fotoana fampandritany zany rehetrarehetra izany de ho verimaina ve nefa zany raha latsaka zany nafiry ho isan'ireo mpitolona sy nandatsaka ny ainy nandritra ny vanim-potoana zay nahafahana ny etsika amelina indray ny fahaleovan-tena ny Madagasikara na ray na roa na telo na ray alina na 2 alina na 3 alina na ray hetsy na 2 hetsy raha malagasy ny ady ho an'ny Madagasikara zany rehetrarehetra izany
Ny fanazavana ny etsika teo dia mamevana ho isika ny mpitondra am'izao fotoana izao ao anatin'izay atim-panjanahana amin'ny endriny vaovao zay atrehan'ny malagasy izany. Ny mpitondra mihitsy no mitondra handreo vahiny handroba ny harem-pirenena malagasy ary mamevana izany amin'ny alalan'ny lalàna sy mamevana izany amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra raisina. Ny mpitondra no tsy mahay miaro ny vahoaka sy ny fananany ato anatin'ny tany repoblikan'ny Madagasikara ka reo arena rehetra zay nomeny lay nahary an'ny Madagasikara dia saika reo vahiny no mikalabina am'izany, saika ireo mpanambola no mikalabina am'izany ary mizaka ny zopirenena vahiny. Ny mpitondra no tsy mahay mifehan'ny toe-karena eto Madagasikara ka reo sehatra rehetrarehetra stratezika dia eo am-pelantanany vahiny avokoa fa tsisy an'ny malagasy. Ny saika mba ho reharehan'ny malagasy amin'ny alalan'ny famboriketra sy ny faditserana anazy dia saika nomena andreo vahiny izany. Saingy niady teo anatrehan'izany reo mpiasa ka niverina tamin'ny fanapahan-kevitry ny mpitondra fanjakana. Torak'izany ohatra ny parka botanika zoolozika Etsitsimbazaza. Efa tena ampelantanany vahiny tamin'ny alalana fifanarahana sadasada no nisy ny fitokonana ny tompiasa ka nahafahany namerina izany teo anatrehan'ny fitantanany malagasy sy ireo manampahaizana zay mpampianatra mpampianatra. Santionana zany resantsika izany fa tsy hitanisa intsony tsika ny jirama, ny armady sy ny solika sy ireo orinasa marobe zay tantan'ny malagasy kanefa very eo ampelantanany ankehitriny. Ny tenin'Andrianamponomenina dia mazava ny amin'ny hoe fahavaloko ny mosary ka tsy niady mitambasy ihany fa niady amin'ny anoanana dia azo lazaina fa fahavalo lehibe ho an'ny malagasy. Za niady amin'ny anoanana zany efa ny tena ny edivan'ireo tia tanindrazana ny amin'ny hoe manana ny arena mety sy ampy ihany malagasy ka aleo izy velona am'izany ary manana ny fahaleovantenany am'izany izy. Kanefa raha mijery ny zava-misy am'izao fotoana izao dia miverina amin'ny tenin'ny Papa François nandalo teto Madagasikara ny amin'ny hoe culture de privilège no misy eto Madagasikara na ny hoe ny avy ihany ny tovonana. Tsy misy afa-tsy ny manana zay migalabona amin'ny aren'ny malagasy maro anisa no mihisitraka sy miaina ary manana ny anjara toerana mife ny fiainan'ny malagasy. Tsy mahavita an'izay mety ho tombontsoan'ny malagasy anefa ireny olo mihitsy ireny ary tsy mandeha midina makany amin'ny isam-batan'olona izany fiarikarena izany sy izany fanakijana ekonomika izany fa mijanona eo amin'ny olo mihitsy miaraka mitondra fanjakana zay mamevana an'ireto mpandroba fahefana ireto. Tsy mahagaga noho izany raha ohatra ka teraka ny fomba fiteny samihafa eo anatria ny fanaratsiana sy fanambaniana ataony mpanohana ny fitondrana. 6% imbécile zay zao no mitondra aleo anaovanay azy de hoy izy ny rehetra hoe zay tokoa ve ny zava-misy mendrika ao amin'ny malagasy evy zany fomba fitenenany zany sy ny hoe ory hava-manana amin'ny malagasy raha ohatra ka miteny ny zavatra tsy ara-drariny ampiarina aminy. Etsy an-daniny anefa dia manao fisesehoana hitam-bahoaka zay tsy mitondra asa makaiza le fitondram-panjakana, inefficace, inefficient hoy ny sehatra isam-pirenena. Lasa repoblika noeraoera ny zava-misy ary ahitana teny filamatra amin'ny alalan'ny fahantrana kolokolo fandrobana. Ny atao hoe repoblika noeraoera dia miseho ivelany fotsiny fa tsisy asa mivaingana ary tsy misy valiny makany anivony ny vahoaka malagasy zay nametraka safidy an'le mpitondra fanjakana ao anaty farangisosiny zany resantsika izany na de eo ny adevitra doublon fangalaram-bato sy ny volabe ary ny fitaovam-piadiana nampidirina teto nandritry ny fotoana ny fampelezan-kevitra. De ny diplôma mpisolelahana masotsivana ho an'ny mpanohana no mitehaka sy manao osana ho an'izao fitondram-panjakana izao. Miezaka manakona amin'ny mason'ny vahoaka malagasy zay tena petraka tanteraka ao anatin'izay hoe tsy fanjariana zay. Tafapetraka tanteraka ao anatin'izay tsy misy orangotin'izay intsony raha ny fiainan'ny malagasy 2020 sy 2020 570 taona tao aoriana ny hetsika lehibe ny tolom-panafahana 1770. Na ny avaram-pianarana manodidina an'le fitondram-panjakana aza zay tokony ame hevitra mitondra ka hanamarina ny zavatra ho resahana amin'ny fotoana zay hanadisoan'ny mpitondra fanjakana ny faneho-keviny dia minimangina de lasa manao plivava ny 8 mese fotsiny sy mese président na de mare zao ara fa ny 16+3 lazaina fa 18 kanefa tokony
19 na de mandre zao ara fa ny omby vosotra de tsy azo ampanarahana dia mitehaka manoloana n'izany rehetrarehetra izany mangina ny avaram-pianarana tsy milobava manoloana ny fahampitehana sy ny fanapitehana ary ny fanjakazakana amin'ny endriny vaovao zay atrehany malagasy am'izao fotoana zao mpitondra tokony hikarakara ny vahoaka amin'ny andavanandrom-piainana no lasa vesatra ho an'ny fiarahamonina malagasy ankehitriny vesatra satria mpitondra tsy azo anteherana mpitondra tsy miaino ary mpitondra tsy manana vahaolana atolotra amin'ny firenena so atolotra amin'ny vahoaka malagasy ny atao hoe gouvernemanta raha ny zava-misy am'izao fotoana zao de fitondran'izay mbola tsy nihinana ho ny fitenenana azy anaty famadihana tonga am'le kivazivazin'ny fiarahamonina rehefa tojo an'izany fety lehibe any ambanivohitra any ny amin'ny hoe vary be menaka ambany labasy midira zay mbola tsy nihinana de toy izany no fanefenina mikambana anatin'ny gouvernemanta akoatra ny diplôma pisolelahana de ho an'izay tsy mbola nihinana tsy mbola naka ny anjara atao anatin'izany raha-mpanjakana izany de omena andraikitra lehibe ahafahana indray manao raha-padango sy tantely afadrakotra ny fitondram-panjakana reo rehetra reo de firaisana tsy kombakomba akoatry ny mpitondra de miaraka am'ireo migalabona ny arem-pireneny malagasy sy ireo vahiny zay mitazona ny lakilehan'ny toekarena eto Madagasikara piray petsapetsa avokoa ny anaran'izany ary piray tendro sy piray donakafo mitovy amin'ny tolona zay nataon'ireo malagasy zay namoronana an'ireo hetsika samihafa na jiny na panama izany na ny sady ava na ny VVS na ny MDRM hetsika avokoa zay hitovizan'ireo rehetrarehetra ireo tokolasy tompoko-vavy tsy jamba akory malagasy ary tsy maharenina namoana ka tsy mahita tsy afaka aheno ary tsy afaka hiteny zao faritra iainany zao ny any fandrindrehetra de ny hoe raha ohatra araka iny tokoa ny ilotso very zany ilotso very zany de hoe tsy ho raraka tany ny raha andreo malagasy ty tandrazana ny ady tam'izany inona ny anjara ny taranaka ty aoriana hamerina indray zany ampony fitiavatandrazana zany aza ekena ve ny lafin-javatra ohatran'izao anana fiandrianana ara-toekarena ve ny vahoaka malagasy anana ny fiandrianana ara-politika ve ny vahoaka malagasy anana ny fiandrianany ara-diplomatika ve ny vahoaka malagasy ka afaka miteny araky ny iran'ny MDRM hoe Madagasikara tandrazanay mbola fantaniana akamatatra zany resantsika rehetra izany fandao iverenantsika ny mety hoendrin'ny Madagasikara raha-pitso rafaka pitso Madagasikara raha-pitso rafaka pitso irariny rehetra mba ho Madagasikara ka malagasy reny malagasy ray no mitatana ny firenena hoeritreretiny rehetra fa malagasy manana an'izany fitiavatandrazany zany ka afaka hiady eo anatrehan'ny mpanjanaka amin'ny endriny vaovao eritreretiny rehetra fa malagasy afaka amerin-dohany tanteraka izany fiandriana malagasy zany ka hiverina ny fotom-pisainana vaovao ny amin'ny hoe lovasoa nomeny razanay taloha ty Madagasikara ity nyrehetra de samy mahatsikaritra ny fihetsiky mitondra fanjakana am'izao fotoana izao ary nyrehetra de samy malala ny amin'ny hoe tsy rary ny ary tsy azo ekena izany satria ny vahiny nomem-boninahitra ny vahiny nomena vana ary ny vahiny nomena ny kadasitry Madagasikara miseho amin'ny endriny vaovao isika ary ny fanapahan-kevitra rehetra raisy ny mpitondra de mifanandrify am'izany adevitra resantsika izany tsy misy afa-tsy ny firaisan-kina tsy misy afa-tsy ny fanomezan-tanany rehetra no ahafahana manilika izany fomba fijery taloha izany zay a hoenty mpitondra fanjakana mamevana andreto tompo menakely voanjo miafina ao ambadiky ny fahefana tsy hita maso zay a mitazona ny areny Madagasikara reto fisainana vandiniana no an'ny rapitso ny heveriny rehetra fa hizorona am'izao 7 marsa 20 sy 2024 izao mendrika anao ve zany ry malagasy tokony iainanao ve zao fahantrana izao ary lalana tokony ho lalovanao ve izao anohanina sy ahitany izao samy mamaly ny rehetra anakapo ary samy mamaly rehetra amin'ny sehatra rehetra zay misy azy fa mifantaniana tokony hipetraka ary tokony ho valiany rehetra dia ny amin'ny hoe mbola anay ve i Madagasikara sa tsy anay intsony zany zava-misy zany malaza manome fotoana antsika indray ho amin'ny alarobia izao ary azo donona famerenana mialohan'ny fandarina miara-manonja makasitraka tompolahy makatelina tompovavy